Ny tena kristiana dia mifaly araka ny sitrapon'Andriamanitra. Antombotra ny faran'ny taona, efa matipaika avokoa ny programa samihafa entina mamarana ny taona amina karazan-danonana samihafa sy andraisana ny taona vaovao. Variana ny rehetra, manao izay faraherin'izao tontolo izao dia io koa faropoka ny kristiana. Dia hoy ianao kristiana hoe inona kosa moa no maharatsy ny famaranana ny taona? Dia aleo ny ten'Andriamanitra no hamaly ianao, hoy ny voalaza hoe ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavoazana ny saina mantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Avy aiza moa ary iza no nitarika ny olona amin'ny karazan-danonana famaranana ny taona? Raha mandinika amin'ny baibolintsika dia tsy nahitan'i Jesosy Kristy nanao feto famaranana ny taona na ny mpianany tamin'ny karazam-potoana tahaka izany. Samy manaiky ny rehetra fa avy amin'izao tontolo izao io karazam-pety io, kanefa dia mazava ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny tsy hanarahana ny fanaon'izao tontolo izao. Ara-dalàna ao anatiny tokony ho izy, araka izany raha mifety, milanona, miliba, mamy izao tontolo izao ny faran'ny taona, tsy misy mahagaga mihitsy izany. Tsy mampaninona ihany koa izany fa ianao ry kristiana malala ary nofinidin'i Jesosy Kristy, moa efa mba nanontanianao ve Andriamanitra ny amin'izay sitrapony momba izany? Aza atao kinanga fa Andriamanitra saro-piaro ary tsy tiany misabaka aminy. Raha tena tia azy te hiaraka amin'ny marina ianao dia tokony hanao izay tiany tsy hanaraka ny sitrapony, ary ny fisakaizana amin'izao tontolo izao nefa dia fandrafiana azy. Hoy ny voasoratra hoe ry mpisitaka mpijangajanga, tsy fantatrao va fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao? Koa na iza te ho sakaizana izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Ahoana moa no afantarana fa sakaizan'izao tontolo izao ianao? Rehefa manao izay ataony, rehefa manaraka ny diany, eny toy ny ataon'ny mpisakaiza rehetra. Raha efa nateraka indray ny olona iray dia zanak'Andriamanitra izy ary mikendry hatrany ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa vanim-potoana tahaka izao mantsy dia malalaka ny filibana satria hoy ny fety, mimamy ny maro, na ny tanora na ny mahazo azo taona, na lahy na vavy, mivoky sakafo an-tenda kely mihitsy satria faran'ny taona e, manao izay akanjo anehoanany atsara tarehy sy bika. An'Andriamanitra nefa ny fotoana sy ny zavatra rehetra, ka raha amin'io alim-pilibana io moa no tanteraka ilay voalaza hoe fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe ry adala anio alina no alaina aminao ny fanahinao. Dia anontany ianao kristiana hoe dia tsy faly kosa ve, dia tsy fety kosa ve? Atao ihany fa amin'ny kristiana e. Eny tokoa, marina izany satria ny kristiana dia tokony hifaly ary ao anatin'ny fifaliana sy ny fiadanana, saingy tsy fifaliana vokatra ny filibana ary porofona amin'ny filibana, fa fifaliana noho ny amin'ny fanavotan'i Jesosy Kristy, nandatsahana ny randy, ny nosoloany vonantsika olombelona. Eny, izany no tena ampifaliana na dia faran'ny taona aza, satria mbola ny famindram-pony koa no hatrarana ny taona tahaka izao. Jereo angeny voasoratra fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny finanana sy ny fisotroana, fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Izany hoe afaka maneho ny hafaliany tokoa ny kristiana fa tsy araka ny fanaon'izao tontolo izao. Raha ny amin'ny fisotroana sy ny fimamoana dia manakambara ny tenin'Andriamanitra, toy izany koa ny filibana sy ny fisakafoanana tafahoatra. Ary mitandrema fandrao ny fonareo ho vesara ny vokatry ny fisotro-toaka sy ny fahamamoana ary ny fiahiahina izao fiainana izao, ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Eny tokoa ry kristiana malala, ny tena andrasantsika kristiana fatratra dia tsy ny taona vaovao izay mielina ihany toy ny taona rehetra akory, fa ny andro izay hiverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahony lanitra ary dia ho tanteraka sy mandrakizay ny fifaliantsika amin'izay fotoana izay. Ary izao no angatahiko dia ny mbola hitombony fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra mba hamantaranareo izay zavatra tsara indrindra mba ho madio am-po ary tsy hanatsiny ho amin'ny andron'i Kristy ianareo.